variana mirendrarendra n'izao tontolo izao adinonay ny mankaty ampiangonana isaotra sy hiderany me voninahitry ny anaranao fa mety any Beoririka zao no mahasarika anay satria ihany misy zavatra mirentirenty izay mamitaka ny fosy fanahinay ankehitriny nefa Jesosy dia vonina avao izahay ho tsapanay tokoa ilay fitiavanao Jesosy Kristy ilay tonga hamonjy anay koa dia sandratra ianao ny dera sy ny laza amin'ny anaran Jesosy Kristy ilay nampianatra nay hivavaka manao hoe rainay izay any an-danitra ho hamasinina any anaranao ho tonga any ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka any an-danitra homeo anay an'io izay anona sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanavaozantsika amin'ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika dia ataontsika ny laharan-kira 70. Misaotra anao izay Jesosy raha mbola afaka manavao ny fanoloran-tenanay indray izahay. Manaiky izahay fa avy aminao ny hery sy ny fahefana, anao koa ny vola sy ny harena. Koa indreto izay manolotra avy amin'izay nomenao anay mba hanaovana ny asanao, ho mariky ny fanoloran-tenanay manontolo. Koa raiso izahay noho ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Petraka ny fiangonana. Zao tsika dia hiditra eo amin'ny asa sy fampaherezana ka alohan'ny andraisan'ny reto mpiandro ny toerana dia ataontsika ny laharan-kira fifoazana 70.
vavaka isika ry havana. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra, ary Andriamanitra tompony fanjakana ihany koa. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'izao fotoana izao ho tarihinao reto mpanomponao tonga eto amin'ity toerana ity, ary namindranao fo ka afaka handray hery vaovao indray. Misaotra noho ny amin'ny tapam-potoana voalohany izay nitanterana teo, ary nandrenesanay ny teninao ahafahanay miaina sy mivelona araka ny sitraponao. Ankehitriny ary Tompo dia tonga amin'ny tapam-potoana faharoa izay hanatanterahana ny asa sy ny fampaherezana amin'ireto vahoakanao. Indreo izy ireo Jesosy izay tonga eto nanota teo anatrehanao, feno avinavina tokoa tao anatin'ny fo, ary nanana ny tsy fahatanterahany tsirairay avy. Mangataka famelana Tompo, mangataka famindram-po avy aminao, diovy amin'ny rahanao izy ireo mba hadio ho afa-keloko afa-pahotana, ka afaka handray hery vaovao indray raha natrika izao asa izao. Dia mino izay Tompo fa eto ny fanatrehanao ampahery ny tsirairay avy. Hovakiana ary ny tenim-pahefana entina manorina izao asa masina izao, dia mifanainao masina hiasa amin'ny teny, mifanainao masina hiasa amin'ireto mpanomponao izay nantsoinao sy nofidinao hanatanteraka ny asa, ary mifanainao masina hiasa amin'ireto vahoakanao tsirairay avy ahafahany mandray hery vaovao avy aminao Jesosy Kristy Tompo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ampanazana ary ava-malala ny tenim-pahefana hoentina manorina izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino any asa ataoko no ataony koa, ary ianao sa lehibe noho izany azy izy satria za makany amin'ray. Ary na inona no angatahnareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanomenareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino, amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny, ary ny Tompony ara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambony tany dia fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambony tany dia vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambony tany, na amin'inona ka angataka izany, dia ho azy ny avy any amin'ny raika izany an-danitra izany. Fa na aiza na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Ahoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na niza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Dia mbola iarivavaka isika ry havana. Tsy mitsahatra ny misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa voavako tetindray ny tenim-pahefana izay nomena hoentina hanorenana izao asa masina izao. Porofonao tokoa izany Jesosy fa asany lanitra kanefa tianao ho tanterahana ity amin'izao tontolo izao. Fa ny teninao tokoa dia efa niasa tamin'ny olona maro sy tamin'ny toerana maro, koa mangataka ny ireo fanahinao masina izay ankehitriny Jesosy hirotsaka amin'ny tsirairay avy, mba tena ahitany voninahitra mamirapiratra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Koa raha oloroana ankehitriny miasa ny satana ilay tsy mahavokatsoa
ilay mitady hirika isan'andro isan'andro idiranao eo amin'ny fiainanay dia io mpanompo-lahinao izay efa nomenao fahefana anatanteraka izany asanao izany ifananao masina tompo hiara iasa aminy dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona va Nazareta ilay vao tamin'ny hazo fijaliana tompony tompo mpanjaka Andriamanitra velona sy mahery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny antidina sanavanana sanao Satana mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy zao dia zao miala avy any eto anao tsy manana anjara toerana eto anao zanak'Andriamanitra vidiny lafy tamin'ny rany reo tsy nananao fahefanako mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy zao dia zao miala avy any ananany fariavanao antonao tokony ao Satana tsy firongony tsy manana anjara toerana eto anao na resakondra mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy ento miaraka aminao firongony rehetra ny aretina ny vitaka ny langy ny faharatsiana rehetra titina saravana amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy foka amin'ny anaran'i Jesosy. Miara-mivavaka isika tompoko ry Jesosy tomponay eo misaotra anao izay efa voaroaka teto ny asa maty ny Satana tsy mitera-boka intsony ny vahoakanao koa izay norohana teto ny tompo dia tsy hitamberimberina eto intsony koa indreto ny vahoakanao mitanondrika eo anoloany voninahitra ao mahatsiaro menatra sy mangay ay satria nateraka tamin'ny ota ka malaky ny vily manao ny ratsy koa mamela ny eloko izy ireo tompo ao ny mahatsiaro trotraky ny ady-piainana very hevitra ka tsy afa-mitraka akory ho any amin'izy moa izy ireo tompo fa tsy ao aminao rery ihany ianao rery ny tia sy mangoraka ny olonao ka manafaka azy amin'ny fahoriany sy ny fahantrany koa mba hirao ary ny fanahy masinao tompo hampahery sy hanafaka ny olonao dia mba ekeo koa ny fanoloran-tenan'izy ireo hanompo sy hanome voninahitra anao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo naonaovana izany vavaka izany misaotra tompo amen. Ry havana malala aza miavonavona ao am-po fa ny mpanompon'Andriamanitra mijoro eto dia mpiara miasa amin'ny Jesosy fa i Jesosy no miantso anareo amin'izao ora sy fotoan'izao miantso izy hoy izy hoe avika manatona fa izaho no hanome anareo ny fitsaharana koa aza miherikerika intsony fa miazaka za manatona ny tompo ataontsika ny hira fa 8:20.
Andriamanitra rahay zanaka fanay masino misaotra mankasitraka anao zahay fa nomenao ny fampaherezana avy aminao avy amin'ny teninao izay nampitondranao ireto mpanomponao ireto. Misaotra anao koa Tompo ny amin'ny famelan-keloka izay nomenao ary dia mankasitraka indrindra Tompo satria dia fantatray f'Andriamanitra miteny aminay mandrakariva ianao ka mampahery anay. Ny angatanay Tompo dia mba hitoetra ty anatinay ane ny teny izay nampitondranao ireto mpanomponao ireto mba hahery tokoa zahay, mba hanana fanantenana velona izahay, mba hanana fiadanana tokoa zahay, ka raha andeha zahay hamakivaky ny fiainanay indray dia ianao no omba anay, hitarika anay, ampahery anay. Izany Tompo mivavaka sandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao no tenin'Andriamanitra afatra ho antsika. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ko amin'izany raha mahalalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Amen. Izao sika dia tonga amin'ny fotoana izay anatanterahana ny seho tanterahany reto zanaky ny fifoazana. Andeho ataontsika ny hira sambasambazanahary omanana ao anatin'izany rehetra izany.
fifaliana ry havana no iarabanantsika indray amin'izao takariva ny alarobia izao, izay fotoana natokantsika hiderana sy ankalazana an'Andriamanitra amin'ny Noely 2020 sy 2020 miaraka amin'ny sampana fifoazana. Ankehitriny manoloana anareo ny feon'ny fifoazan'ny 10 alindahy na ny 3F anatanteraka ny seho an-tsehatra amin'izao takariva izao. Ka mandra-piomakomana ireo namanay izay mbola ao ambadika ao, dia misy fanentanana ho tanterahina ao anatin'izany. Voalohany ny fizotry ny fotoana tanterahana eto dia toy izao: ampahafantarina ianareo amin'ny alalan'ny hira fa tonga ankehitriny ny fotoana hahatongavan'i Jesosy Kristy hamonjy ahy sy ianao. Avy ao aorian'izay dia asehonay amin'ny alalan'ny tantara ankira ny fahavarianany izao tontolo izao, manoloana ny zava-misy rehetra ka hanadinoany fa misy an'izany Jesosy Kristy mpamonjy izany, ary adivan'izy ireo amin'izy samy izy ihany. Dia izay no asehonay amin'ny tantaran-kira, ary amarananay azy ny hira maneho fa fanavotana ao antsika ny Noely. Dia vita izay moa dia isidihy izay arahantsika amaranana izao fankalazana izao. Ka andeha isika hianatra hitehaka ao anatin'izany fiderahantsika an'Andriamanitra. Dia toy izao ilay izy avy any amin'ny faritra atsimo any. Rehefa manao zany hoe miniminike 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 miniminike, dia mitehaka moramora nareo. Antonge andramany hoe miniminike 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 miniminike. Hainareo le izy. Dia rehefa miteny mafy hoe patrapatrake patrapatrake, dia atao mafy le tehaka. Dia rehefa miteny hoe Jesosy, dia tehaka ray. Ndao ary averintsika ampiarahana. Miniminike 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 patrapatrake patrapatrake patrapatrake, Jesosy Jesosy averina ary. Miniminike 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 patrapatrake patrapatrake patrapatrake, Jesosy Jesosy. Sorasika rehetra ry havana.
miantso anareo telo mianadahy zanako a valy teny tsotra fotsiny ilaiko aminareo anaraka anay amin'ny fivavahana amin'ny razana sa tsy anaraka avalio a zay mihitsy mama ataovy mangino ery kalasolo mampirisika amin'ny mama fotsiny zao kosa aloha no izy ry mama raha ohatra kosa ka hoe hitaonana hivavaka amin'ny razana ianao zay kosa aloha efa tsy amin'izany tsony hita a zany ny valy teninareo miomana tsara ara hoe soroko tsy ho zanako tsoninareo hoe soroko ao amin'ny boky mpianakaviana ny anarana hehe ana daholo zany ny tambary sy ny omby-tsarety sy ny alatsape ary ny kininina sy le taksimborosi makaty an-tanàna itapeony aminareo tsisy lova tsara nareo na omby-tsarety na tanimbary na kininina fa izay no lalana hoa ety an-tanàna hoa ataova raba manomboka ny orapatra kanefa raha io fahevitra tsy maninona raisiko ihany raha naraka anay amin'ny fivavahana amin'ny razana zany ane tsy maninone na hoe sady mivavaka dia ho tahin'Andriamanitra sy ny razana ola afaka miova hevitra raha miova aho raisiko ihany soratako ao amin'ny boky mpianakaviana ny anarana vendray raha voazaniko no antsaranareo zao ny mamaly iova hevitra sa tsy iova hevitra valy io a ary mama zay mihitsy tazominy hevitrareo izaniza isakana izanizy tsy valana zatao ampihemotrana izany namanoazay natao hoe tsy andova efa miandry ny antsaranay lovana velandray ho anay any an-danitra tiarakisy amboky mpianakavi ianaranay somi zay tsy manay anzany hoary ramano androsoatrany ary tsy tomanifa ianaranay dia fa soratrany an-danitra ary le kialamanga kely ty mihitsy miseo amin'ilay eto amin'ny tanàna eto a amin'izay koa retsy dia manaraka ny heviny daholo anenenanareo io a asaiko anangarany bebe matildy eo alao atsoko izy zao dia zao ory bebe matilda ninyzafa mahity ana tongavarety efa izokely retsy zafokelina ampihorohoroye ary daridaroa io a raha molina tsy fahiteo omeniko paty dia kendakenda ary mama zao ny lazay tenin'Andriamanitra fa ny maro kosa dia tsy mba na inona na inona fa tsy manazary isomy mandrakizay amin'izay atao tsy amba masoandro izy toroteny toro fasivy ny andiny fadimy ka hatrany fahenina ary ohatrany marina tokoa zany a satria mba nakaina natora indray andro za nanovy any bebe matily dasika kilaye nanome vola be amanetsy misy anta
le solo a tena mety zay misaotra ny tompo a zao tena mety tokoa ranga andao sy di gasy kely dia raha tsika ny tompo e eo aro e 1 2 3 4 Asana tukidelanao anambanishan Asana tuniwasanao anamunian Wananay pamsena metatanara Dira tau kapanesa Dite Sara makalas Ibunay sa wanora Yasana sa madagsay Zay mihitsy ranga alao averina andray mandeha hoe 1 2 3 4 Asana tukidelanao anambanishan Asana tuniwasanao anamunian Wananay pamsena metatanara Dira tau kapanesa Dite Sara makalas Ibunay sa wanora Yasana sa madagsay Sara tibiten Sara makalas Ibunay sa wanora Yasana sa madagsay
Ay mati-mati faniraiko no injo tafarina tsy fantatry tsona izano dia ary izano marina aza misahiran-tsainarelay fomehoany zaza itino iadivana le osaraiko osamisaza fomehoany antsy anatonto sako izany vitro izany Jiri panjako tsy mampanino nomeo azy ihany tsy raha matoa fantatry izao fa ianao mihitsy lorini ny zaza ary ny zany ka tsy misy tsiny koindrary raiso ity zaza kely rotsirotsio ary ianao raha matoa meloky ianao zay tanio manaovany marina trany ory velona mbola miaina fa ny atao eto an-tany tsarovy famolo tsaraina ibaribary amizay ireo tasy ireo zavabita andere anaikiny rayo raha titsika ny otafita anaovany marina trany ory velona mbola miaina fa ny atao eto an-tany tsarovy famolo tsaraina ibaribary amizay ireo tasy ireo zavabita andere anaikiny rayo raha titsika ny otafita
amin'ity rairay ty ry havana dia asainay ianareo hiara-hitsangana hiara-handia aminay dia asainay ampitiavany ianareo hitsangana dia zay ataonay ety ambony no arahanareo fa tsy leto ambany fa leto ambany zany manao dimirindra jerena fa zay ety ambony manao dimirindra arahina ndao ary.
antsika rehetra mahazo toerana ianareo. Asaina ny ray aman-dreny mpitandrina ametraka ny tsodrano. Miniminike, 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 miniminike. Patapatake, 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 Jesu. Jesu. Miniminike, 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 miniminike. Patapatake, 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 Jesu. Jesu. Misaotra namako, misaotra namako, Itayana Wanjamanchi, Itayana Wanjamanchi, misaotra namako, misaotra namako, sampana fifoazana dia manolotra fisaorana ho antsika rehetra tonga nanatrika izao fampisehoana vitsivitsy ihany no izy mahafinaritra le izy isaorana reto zanakitsika reto zanaka fifoazana izy ireo ho fifalian'ny sampana fifoazana dia misy vatomamy ho zaraina fa rehefa vita zany ny tsodrano avy amin'ny pastera dia tsisy mihetsika amin'ny toerana aloha tsika fa izaran'izay vatomamy zay saotra tompoko. Tehaka ho an'Andriamanitra isika ny amin'ny sampana fifoazana. Atao mafimafy manjamanja kely daholo izy mianakavy rony. Hitsangana isika hivavaka. Misaoranao zay tompony amin'ny fahasoavanao ny Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay nankalazainy niaraka tamin'ny safify izany niaraka tamin'ny reto antokopiran'ny fifoazana eto ampahibe reto. Misaoranao zay namjeretrina fafiteto mba hitsakotsakonay. Hiato kely indray zay avy eo mba hidiran'ny manaraka ka no Andriamanitra hitatana azy ireo. Tanterahanao ny tsodranonao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra iray fampiraisana amin'ny fanamasina hitantananareo. Naiza lehanareo. Ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka amin'ny tokantranonareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tehaka mafy be isika mahazo toerana.